Alleloia! Faly miaraba anareo indray ry havana amin'izao fampitana amin'ny alalan'ny vidéo zao zany ny tenin'Andriamanitra ifampiarezantsika an'io. Hivavaka isika hametraka ny izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, idera mankalaza manome voninahitra anao izay ny amin'ny famindrapo, fitahiana ary fahasoavana menao anay tsirairay avy isan'andro. Indrindra ny tenako dia hisoraka anao satria mbola velonaina, salama, matanjaka dia hisoraka anao zany satria avy aminao irery ihany. Angatahana aminao Jesosy ary ny fonako aminao dia ny tsy fahalemeko isan'andro, ny tsy fahatanterahako mifona aminao foana. Mangataka aminao Jesosy, diovy amin'ny ranao soa, sasao Jesosy esory izay tsy anao rehetra, ny amin'ny fombako, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fijery, ny amin'ny fiaino, ny amin'ny ataon'ny tanana, ny alehan'ny tongotra hifonako aminao ary indrindra mangataka ny ran'i Jesosy Kristy hanadio tanteraka ka dia aoka ianao ny asa, aoka ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana tsy hanakery amin'izao fotoana izao fa didina amin'ny anaranao Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra hafa, fandanao soa an-drakotra ary aoka tsy hisy hoeninay fa tsy ny feonao, aoka tsy hisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany dia mitenena foana araka ny fombanao fa vonin-kena izay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io indray zany ahafahantsika mifampahery. Ny lohateny izay azontsika hoe hifampizarana zany dia hoe aza miafina rehefa miaraka amin'ny Tompo, na hoe aza miafina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny vakiteny horaisintsika dia horaisintsika amin'ny Genesisy toko fahaenina ny andininy fahasivy ihany aloha, dia ny Genesisy toko fito ambin'ny folo ny andininy voalohany. Vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy, Genesisy toko fahaenina andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary izao no tantaran'i Noa. I Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy, eny niara-nandeha tamin'ny Andriamanitra i Noa. Amen. Izay zany teny anankiray amin'ny Genesisy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa 750 taona i Abrahama dia nisehon'ny Tompo izy ka nitenenany hoe: izao no Andriamanitra tsy toa, mandehana eo anatrehako ary aoka ho tsy misy tsiny ianao. Amen. Araka izany vakiteny izany dia nasiako lohateny kely moa zany ohatran'ny hoe ametrahantsika anazy dia ny hoe tsy tokony hiafina isika rehefa mandeha eo anatrehan'Andriamanitra. Ary amin'ny Genesisy toko fahafito ambin'ny folo teo ilay vakintsika teo momba ny Abrahama, mbola Abrahama ny anarany tamin'izany tsisy hoe Abrahama. Abrahama moa zany amin'ny baiboliko na amin'ny dikateny raha mitady ianao zany dia ny atao hoe Abrahama tsisy ha zany hoe Abrahama indray dia Abrahama hoe ray avo, fa ny atao hoe Abrahama dia rainy maro. Izay zany ny fanazavana eto. Dia Andriamanitra dia nitaky mihitsy efa 750 taona Abrahama hozy izy dia nisehon'ny Tompo. Tsy hanao tantara lava zany tsika fa Abrahama dia novidian'Andriamanitra manokana. Efa nisy zany ny tantara maro teo alohany fa vidian'Andriamanitra manokana izy dia niteneniny hoe izao no Andriamanitra tsy toa. Izay zany aloha dia efa hoe anaran'Andriamanitra anankiray izay. Andriamanitra amin'ity baiboly ity zany dia nomena anarana maromaro izy fa ito dia Abrahama, Andriamanitra mihitsy no niteny hoe izaho ilay Andriamanitra tsy toa. Tout puissant zany tsisy zavatra afaka manohitra azy fa izay ny anarany dia hoe mandehana eo anatrehako ary aoka tsy misy tsiny ianao. Izay ilay tsy tokony hiafina isika eo anatrehan'Andriamanitra fa tahaka ny takiany tamin'ny Abrahama zany raha hoe kristianina manara-dia ny Tompo dia tokony handeha eo anatrehany ho hitana izay ataontsika rehetrarehetra ary aoka hozy izy tsy misy tsiny ianao. Izay zany no raisintsika. Izay ilay hoe teny tsisy tsiny izay ho dinihantsika fohifohy zany fa raisintsika any amin'ny Noa, Genesisy toko fahaenina andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no tantaran'i Noa. I Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy, ery
niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Zany zany a ny hoe Noa zany a, fantatsika fa Noa dia somary tarehy loloha zany tany amin'ny nanorenana ny zao tontolo zao a, ny tany sy ny lanitra dia nisy a ny nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona zany a tamin'ny Adama sy Eva, dia nitoy ireo taranaka maro. Fa teo aoriana lolo kely eo raha mamaky ianao zany fa tsy vakiako izy a, dia lasa naditra ny olona na niodina tamin'Andriamanitra dia nalahelo Andriamanitra dia ho fanako izy. Ary teo amin'ny andro Noa zany a no nanao ny safi-drano izy. Fa niteny Noa Andriamanitra hoe manamboara sambo fiara. Io sambo fiara io zany a dia saika efa ho 20 taona nanamboaran'ny Noa an'io teo amin'ny tany malalaka. Izay tena hoe tsisy ninona akory fa raha ny olona tsy mino zany a, na ny olona mijery fotsiny mitazana lavitra dia hoe adala na manao foana ny Noa. Fa izy a dia nivangian'Andriamanitra ary niara-dia tamin'ny Tompo. Amin'ny 120 eo ary izy eo ambony kely eo dia miteny mihitsy hoe fa i Noa amin'ny anaran'i Jesosy, fa i Noa kosa dia nahita fity teo imason'ny Tompo. Zany hoe tena olona nahita fity teo imason'ny Tompo. Dia inona natao hoe olona mahita fity teo imason'ny Tompo a? Dia eo ambany eo zany a ilay niteneny teo hoe tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Zany hoe Noa mihitsy zany a nefa tapa-kevitra niara-nandeha tamin'Andriamanitra. I Abrahama dia nitenen'Andriamanitra hoe mandehana ianao anatrehako. Fa Noa kosa dia tena hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'ny teny ary tsy nisy tsiny. Ok, ianao tsisy tsiny hoy sisy tamin'ny Abrahama, fa i Noa dia tena tsisy tsiny teo amin'ny mpiara-belona taminy. Zay zany a no takian'ny Tompo amintsika, mba tsisy tsiny, dika zany tsisy tsiny zany a tena tanteraka hoe tena mendrika zany a amin'ny fitondran-tena, amin'ny fisainana, amin'ny fanao, amin'ny fomba rehetra. Dia eo anatrehan'ny olona tonga dia mahita ny olona hoe tena tsisy tsiny ny olona iny a. Na dia ataon'ny olona hoe adaladala araka ilay teto zany a, ny olona mety mitsara hoe tena tsy hafahafa ilay Noa manao sambo fiara ngezabe eto tany malalaka eto amin'ny tany maina eto. Fa ny toe-panahiny a, ny toe-piainana dia tsy nisy tsiny teo amin'ny mpiara-belona. Zay a no tokony toetrantsika kristianina zany a rehefa miara-dia amin'ny Tompo a, fa izy dia mahita, nahita fity tamin'ny Tompo ozy izy. Zany hoe Andriamanitra mahita, tena mahita mihitsy izy a. Raisintsika kely ny eo amin'ny Abrahama tamin'ilay Genesis 17 azafady. Fa raha mamaky tsika zany a eo ambony kely eo dia misy ny hoe tantaran'ny naterahan'i Ismaela, ny tantaran'ny Agara. Rehefa tezitra tamin'ny zany Sara ilay vadin'i Abrahama dia noroahany. Dia vao izy nitsoaka fa nisy anjely niseho taminy. Niseho tamin'ny Agara zany a, ny adeverina hoe mpanompo vavy manko izy io Eziptiana zany a, dia nisy anjely niseho taminy a dia gaga izy hoe izaho koa ve sy hon'Andriamanitra, satria izy a mbola nandeha tamin'ny fahatsarana izy zany tamin'izany aloha. Tantara ao aoriana rehefa nahazo hoe fantatra izy hoe bevoka dia lasa tezitra sy nanao tsinotsinona ny Sara. Zay nahatonga ny Sara tezitra taminy. Fa na izany ary Andriamanitra dia nahita anazy. Zany hoe tsisy miafina amin'Andriamanitra zany ny fiainantsika, izay no tiana ambara eto a. 1:13 amin'ny anaran'i Jesosy, Genesis 19. Ary ny anaran'ny Tompo izay niteny tamin'ny Agara dia nataony hoe ianao no Andriamanitra izay mahita, satria hoy izy teto tokoa va no nahitako azy taorian'ny nahitany ahy. Fanontaniana moa zany napetrany Andriamanitra mahita. Andriamanitra koa efa niteny, averina matetika eto fa Andriamanitra dia niteny mihitsy. Nampianatra moa zany Jesosy, nampianatra teo amin'ny fampianarana voalohany nataon'i Jesosy zany tamin'ny olona tao amin'ny tendrombohitra hoe midira amin'ny efitranonao mangingina fa ny Tompo Andriamanitra izay mahita anao mangingina no hamaly anao. Tena mahita izy a voalohany ary mamaly tahaka nataony tamin'ny Agara teto koa zany a mahita, dia nataony tamin'ny Abrahama mahita. Mila mandeha eo alohan'ny Tompo tsika, fa raha miafina dia ny Satana na ny devoly no mihazakazaka mahita antsika indray zany a, ka mila mitandrina amin'izay antso izay androany hoe mandehana eo anatrehan'ny Tompo, aza miafina fa
miseho fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra. Jeremia 7:10 dia miteny an'izao koa amin'ny anaran'i Jesosy: izao Tompo no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka izay alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Zany hoe ny Tompo zany mahafantatra na miteny antsika tsisy mahafantatra, tsy hitany na hoe mieritreritra tsy handeha eo anoloany, dia izy mandinika ny fo, tsisy miafina aminazy ny eo am-pontsika, ary mamantatra ny voa. Ny voa zany dia ao mihitsy zany zavatra ao anatintsika eo nefa hitan'Andriamanitra, ary izy hanome ny rehetra araka ny alehany avy. Zany hoe raha mandeha tsy araka ny tompontsika dia hitany zany dia araka ny vokatry ny asany. Mila mitandrina isika fa zany no tenin'ny Tompo amin'izao andro faran'izao: ho avy ny Tompo dia hitsara araka ny asantsika izy, ka araka izay ataontsika zany ny hoe hiaraka hiditra amin'ny Tompo ve ho avy izy, izy hiverina indray haka izay azy, ka ho tafiditra hiaraka amin'ny any an-danitra ve sa ho tavela ety, satria miafina tsy mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Dia izay zany mila mijoro hatramin'ny farantsika ny amin'ny hoe miaraka amin'ny Tompo dia mandeha eo anatrehany, dia mandeha araka ny fahatsarana. Toizantsika ny famakiana ny teny any amin'ny Lioka 4:9-10, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra, sy tsy hiharihary. Averiko vakiana amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra, sy tsy hiharihary. Zany hoe tena tsisy miafina amin'ny Tompo mihitsy zany, na dia miteny ary izy mitaky tany Abrahama, mitaky amintsika hoe mandehana eo anatrehako dia tsy zavatra miafina aminy na miafina ao ambadika ary tsika, fa mahasoa antsika ny andehanantsika eo anatrehan'Andriamanitra, tahaka an'ilay hoe Jesosy, izy ilay mpiandry tsara, mpiandry ondry. Ny mpiandry ondry dia mametraka ny ondriny izay ambenany na karakarainy zany eo anoloany, tsika mahita tsara fa tsy tarika any aoriana any aloha any izy dia mandeha fotsiny amin'izao, fa avy aty aoriana ny mpiandry ondry no mitazana, mahita ny ondry na dia mivily lalana sa reradreraka sa noana, fa arakaraka ny hiafianantsika amin'Andriamanitra zany no tsy ahitany antsika. Ka izay ny fampiarezana ataon'ny Tompo, tsisy miafina aminy ny fiainantsika, aokany ny tsirairay avy samy andeha eo anatrehan'ny Tompo dia tsisy tsiny matoa tenena eto zany eo am-piarabelona, matetika misy tsisy tsinitsika eo anatrehan'Andriamanitra zany, satria mifona mibebaka, fa ny toetrantsika, ny fiainantsika eo anatrehan'ny mpiaramonina dia indraindray hitsaran'ny Tompo na hitsaran'ny olona azafady ny anaran'Andriamanitra, satria tsika no mitondra ny anaran'Andriamanitra, tsika no tempolin'Andriamanitra. Ka raha tsy mendrika, raha manatsiny tsika eo anatrehan'ny olona, eo anatrehan'Andriamanitra, dia diso ihany zany ilay endrika tiantsika aseho. Ka dia mampahery antsika voalohany indrindra mandehana eo anatrehan'ny Tompo, fa izy no hikarakara antsika, ary aokantsika tsy hiafina eo anatrehany dia handeha amin'ny fahitsiana, tsy mivilana zany, tsy miafina, tsisy lainga, tsisy fitaka, fa tena marina sy masina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany fampaherezana fo izany dia mitondram-bavaka, fampahery foana, engany samy tafiditra any an-danitra ny tsirairay avy amin'izao fiazakazahana ety an-tany ety izao. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen.